Sarotra kosa ny fanenjehana ny fandikan-dalàna mikasika ny famitsim-bola raha ny fanambarana izay noentiny Italia Générale ny sampandra malagasy iadina amin'ny famitsim-bola na ny samifinina fanazavana atranty eo amin'ny fandraisam-peo ny Claude Rassolson sy ny sary ny Christian Rakotondramanka. Raha vao miresaka famitsim-bola tsika dia izay fotsiny dia fahasarotana satria raha maninona moa no napetraka hoe fandikan-dalàna ny famitsim-bola dia satria fomba anankiray zany io mety hanasarotra ny fanenjehana n'ilay fandikan-dalàna ny Andohany dia amin'izay raha zany dia mampiasa fomba be dia be mihitsy tsy tambo zany ny olon-dratsy hanafina n'ilay vokatry ny asa ratsiny. Zay dia fahasarotana voalohany. Fahasarotana faharoa dia ilay fandrindrana asa eo amin'ny samifinina sy ireo mpiara-miasa aminy. Mpiara-miasa aminay voalohany dia ireo mpampita ny fanambarana AIA makaty aminay. Ny banky zao no tena manao fanambarana AIA dia ireo sampandrara hafa zany mbola ataontsika hoe mbola misalasala na mbola tsy mahay hoe ohatrany ahoana no atao hoe AIA na famitsim-bola dia tsy maintsy ampianao zany izy mba hanatsarana an'izay. Anome ohatra fotsiny aho hoe hatramin'izao zao se mbola tsy nahazo fanambarana AIA avy amin'ny assurance ohatra tamin'ity taona ity vao nanomboka nahazo fa raha ny 14 mbola tsy nisy ny amin'ny trano filalaovana casino nefany reny zany dia isan'ny sehatra mety hitrangana famitsim-bola. Ny tsy voatery hoe fananindra reo ny hoe tsy mampita an'izay fa mila fanatevenana zany fiara-miasa anankiray koa miaraka amin'ny fitsarana. Tsy maintsy tsaraina zany ny fiara-miasa ary tsy maintsy ampiakarina aloha ny fahaizany ny samifinina manao fanadihadiana ary ampiakarina koa ny fahaizany fitsarana manenjika sy manasazy famitsim-bola.